Tsetsetsetatsiaritra ihany moa no hamezana nyity vaovao tsy misy sary ity satria ny ekipan'ny DFC dia milalao any amin'ny ligy vakinankaratra iny. Io tolakandro io dia naresiny ekipan'ny Santo avy any Betafo tamin'ny raino ohatra. Ny ekipan'ny DFC 104 lalao izay natao tao amin'ny kianjana Batolampy. Baolina tokana tafiditry Tately nandritra ny fizaram-potoana faharoa. Fa mahakasika izay ligy ny tasy izay ihany dia taorininy nanaovany ity ekipa ny tasy izany hoe marimarina koa ny ekipa ny Knapsa Sport ity Podro nandritra ny fifaninanana nasionaly ny taona 2024 lasa iny dia maro ireo ekipa manana faniriana hiditra ao anatin'izany ligy ny tasy izany. Tsikaritra ihany koa fa niroborobo tanteraka ny baolina kitra eny amin'izany faritra ny tasy izany. Mitondra ny fanazavana mahakasika an'izay fivoaran'ny baolina kitra any amin'ny ligue party tasy zay ary ny filoha hevitry ny ligue Andriamalala Adolphe. Ohatra amin'nazahoan'ny tasy tompotaka Madagasikara zany dia hita mba miroborobo be zany baolina kitra amin'izao fotoana satria anisan'ny tombontsoa lehibe aty amin'ny faritra tasy nazahoan'ny Knapsa ny titre maromaro zany tamin'ity taona ity dia lasa hita zany zao fa feno foana zany ny kianja rehetrarehetra aty amin'ny faritra tasy misy foana amin'ny baolina kitra zany lasa tompon-dahany lehibe zany nazahoan'ny Knapsa ny anaran'ny tompotaka Madagasikara reny. Misy firy zao ny ekipa première division zany raha aty amin'ny faritra tasy? Feno folo izy amin'ity zany zao. Feno folo izy amin'ity taona ity satria misy le miakatra avy any amin'ny deuxième division dia teo izy zany tamin'ny farany teo fito dia amin'izao zany izy feno folo zany ny première division aty tasy amin'izao fotoana. Misy ny lalao ara-pirahala ina izay katrohan'ny club avy aty tasy avy any Antananarivo manao ahoana ny fahitanao le afo teknika any Botota? Hita na izany aloha hita hoe ampitraikefa tsara zareo ASJ Tomadalo hita hoe mba ampy tsara izy fa na izany ary mba manao ohatra ihany aloha reto kely reto izy ireo zany mbola tsy dia manao championnat firy loatra fa zao amin'ity zany vao hiditra ray anjara tanteraka zany reto ekipa manao amin'ny Jet Tomadalo reto.